Mahakasika ny tohiny raharaha ilay namonona any Raisa dia olona telo no nahiditra vonjamaika eny an-tanimora amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara hovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha Raisa izay zazavavy kely nisy namono teny 67 hectara no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vehivavy iray 27 taona mipetra jery miasa manao femme de ménage hita faty tao an-tranony teny Amparibe Antananarivo tamin'iny androny omaly 24 Mei iny. Gaga ny olona fa tsy nifoha maraina toy ny mahazatra izy, nantsoina tsy nisy namaly, ny trano nihidy avy any anatiny, ny radio nefa mandeha. Vantany vao nahitan'izay ny mpiaramonina dia nampiantso avy hatrany ny manampahefana, dia nipotsihany manampahefana ny varavarana ka izy efa tsy misy aina intsony no hita nitsirara eo amin'ny tany. Nandeha raha ny orony fa mbola tsy fantatra izay tena nahazo azy. Taorian'izay moa dia nanokatra ny famotorana ny brigade criminelle mahakasika an'izay mba ahafantarana inona marina no tena nahafaty an'ity ramatoa 27 taona ity. Justice pour Raisa avy niherika rehefa navoaka avy tao am-piangonana ny nofo mangatsika ny Raisa tamin'iny androny omaly 24 Mei iny. Ny anatevina niherika rehefa iny nandalo ny nanoloana ny lapan'ny fitsarana anosy iny ny fiara izay nitondra ny razana. Ny verina nazava ny posaka be ny masoandro taorian'izay. Andrasana ny yako ny fiakaran'ny fampanoavana ho an'ireo olona izay voaroroy tamin'ity raharaha ity. Ankoatra ny resaka valifaty mantsy, ahina ho natao sorona ihany koa i Raisa. Olona misa roa ankaiky azy no voasambotra, ny renibeany izay reniny dadany sy ny tovolahy iray izay zanaky ny iray tampo amin'ny dadany. Nisy lehilahy izay mpianaka mampiahiahy ny fianakaviana ny vahiny tao amin'ny renibeny Raisa izy ireo. Nolazaina fa fianakaviana izy ireo kanefa ny bebeany ihany no mahafantatra azy ireo. Tsy hita izy mianaka rehefa nanomboka teo amin'ny tsy nahitana an'ny Raisa. Fantatra mantsy fa mpikaroka vatotsoa any Ankazobe ireo mianaka ireo ka izay no ahina azy ireo ho nitady raha an'ilay ankizy vavy kely. Tamin'iny androny omaly tolakandro iny no niakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana anosy ireo voasambotra ireo. Mitotaly 3 moa ireo izay nandalo an'izay fitsarana izay. Nahiditra amponjavonjamaika eny an-tanimora ny renibeny Raisa sy tovolahy kely misa roa izay samy 24 taona ary nalefa eny an-tanimora ihany koa. Ny antony niampangana azy ireo mantsy dia fanolanana zaza latsaky 12 taona, von'olona efa nomanina, fanafenana ny razana. Ireo rehetra ireo no antony nampiditra amponja ireo olona telo ireo eny an-tanimora tamin'iny androny omaly hariva iny. Ny renibeany Raisa izay 27 taona, zazalahy iray mipetraka ao amin'ny bebeany izay 24 taona sy zazalahy iray hafa 24 taona izay mifankalala amin'ny fianakaviana. Tsara ho marihina ihany koa mantsy fa natao fandevenana tamin'iny androny omaly iny Meritry Tosika ny vatamangatsika any ity zazavavy kely izay tsy manantsiny fantatra amin'ny anarana hoe Raisa izay maty nisy namono teny 67 hectara ity. Raha tena ireo olona voaroroy izay nahiditra amponja any an-tanimora ireo tokoa no nahavanin-doza, tena efa miaratsy ny tany amin'izao fotoana izao satria
olona tena azo lazaina fa havana ankaiky sy tokony azo itokisana ireo izay nahiditra amponja ireo indrindra fa ny renibeany izay reniny dadany nefa dia nahavita nanapitra ainjafiny tahaka an'izao dia izatsony arak'izany ny olona mety azo itokisana eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny fiainana andavanandro. Ny asan'ny Jolahy etsy an-daniny manao ny ataony, ny fanafihana sy ny fanendahana ary ihany koa ny vakitrano izay efa tena hita fa mihoampampana tato ho ato izay. Ny sintomahery eny an-dalana efa tsy tenenina intsony, ny fanolanana sy ny maro hafa izay hita fa nahazo vahana ihany koa. Izao zavatra rehetra mitranga ao Madagasikara amin'izao fotoana izao ity dia azo andrefesana fa tena sahirana ny vahoaka satria na ny olona izay azo itokisana aza dia mahasahy manome any olona izay ankaiky azy mba ho atao sorona amin'izay fitiavana vola kely na ihany koa te hanan-karena haingana izay. Tena efa hadinon'ny malagasy mihitsiny ilay hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana, fa amin'izao fotoana izao dia rehefa mahita vola na ihany koa rehefa misy hirika izay tokony ahazoam-bola dia afohin'izy ireo ny havana aman-tsakaiza amin'izay mba te hahazo aniresaka vola kely izay tsy makaiza akory zany rehefa avy eo. Ka noho izany dia aleo mitandrina sy mailo hatrany na amin'ireo havana ankaiky na amin'ireo mpiaramonina fa tena miharatsy ny tany amin'izao fotoana izao ary efa tsy misy olona tena azo itokisana izany intsony indrindra fa amin'ireo zaza izay tezaina ao an-trano araha maso tsara ihany izy ireny ary fadio ny mametraka zaza amin'olona eo manodidina eo indrindra fa ny zaza kely izay mbola tsy dia mahay ninina fa sao dia ho ataon'olona sorona na ihany koa ho amidin'olona mihitsy azany izany noho izay fitiavam-bola sy ny fahasahiranana izay hiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao zanak'izy ireo izay maty noho ny traikerakiny sasany izao engane handrem-piadanana ny fanahiny ary aza misosoka alahelontsony ho an'ireo nahavanondoza kosa engane mba ahazo sazy izay faraka izay hentsitra amin'izay famonoan'olona ninana natao izay. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.